Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alahady maraina fahina amby folo volana jona ity a manoana fahasoavan'ny tompo aminao any koa izay manaraka tsy tapaka zao fandaran'izao ary mirary so indrindra mba ho herinandro mba mpitahina ny herinandro vaovao izay ho diavintsika ka ho kaneny fanahy masina hitarika anao mandrakariva sy hankahery anao no andirantsika ny amofinainana io dia hivavaka isika ianay tsara andrizan-danitro mbola fempisaoranao zahay ny amin'ny fitahina sy ny fitantananao anay misaotra ray ao satria avy aminao ny antom-pisinay avy aminao ihany koa mbola maheto anay ankehitriny ary tsy fidinay volana reny zany fa fitiavana avy aminao mangataka aminao izahay mba tsy handalo fotsiny ihany eo amin'ny fiainanay ny teninao fa ho raisinay tombontsoa lehibe tokoa sy hafahanay mifandray bebe kokoa aminao tonoana sy angatanay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe teny mamy sy feny fanajana. Nalaina amin'ny Isaia 5:1-4 manao hoe Jehovah Tompo nanome ahy ny lelan'ny efa mahay mba ahaizako manao teny ampatanjaka an'izao reraka ampandrenesy ny isa-maraina eny ampandrenesy ny sofiko hiaino tahaka ny efa mahay amen. Dinio Kristy sy ny fiainany teto tany tokony ho toa azy tokoa isika kristianina tsirairay. Izy no ohatra ho antsika tsy noho ny amin'ny fahadiovany tsy misy pentina fa noho ny amin'ny faharetany, noho ny amin'ny fahatsara-panahiny ihany koa ny toe-tsainy izay mifikitra mandrakariva amin'Andriamanitra iray. Mahafiorina tahaka ny vato lampy izy ary rehefa ny fahamarinana sy ny adidy sy ny resany kanefa tena be fitiavana sy feny fanajana hatrany izy. Rivim-piainana izay madio no nentin'ny fanatrehany dia ho atokantrano ary ny fiainany dia toy ny masirasira miasa amin'ireo singa eo amin'ny fiarahamonina feno fitiavana tsy manatsiny izy raha mandeha eo anivon'ireo olona izay tsy miraika eo anivon'ireo ratsy fanahy eo anivon'ireo izay tsy manaja eo anivon'ireo izay mangalatra eo anivon'ireo mpamory hetra eo anivon'ireo tsy marina eo anivon'ireo samaritana tsy eny fa na dia anivon'ireo miaramila mpanompo sampy sy ireo izay olona maro samihafa aza. Nanao teny mamy tetsy, nanao teny mamy teroa ary nahitan'ireo olona trotraky ny fiainana sy reraka mitondra ny enta-mavesatra izy dia nanampy nitondra ny entan'ireo ary namerimberina taminy amin'ireo teny izay voarainy tamin'ny alalan'ny zava-boahary ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny fahamoram-panahy ary ihany koa ny fahatsaran'Andriamanitra. Nanao an'izay hanomezana fanantenana an'ireo izay mafy sy mahantra izy ka nitondra toko azy ireo fa mety ho tonga tsy manatsiny sy malemy fanahy izy ireo dia hanana toetra toy ny an'ny zanak'Andriamanitra. Niara-ny sakafo tamin'ny mpamory hetra toy ny vahiny manan-kaja izy, nasehony tamin'ny fangorana sy ny fitiavan-namana fa fantany tsara ny tombam-bidiny maha olona ary naniry fantatra ny omendriky ny fitokiana ny olona tondra hery feno aina sy fitahiana ho an'ny fanahyn'izy ireo noana ny teniny. Nisy ainga vao tao amin'izy ireo ary hitan'ireo olona nahilikiliky ny fiarahamoniny reto fa mbola azo ataony manantena fiainam-baovao. Manalefaka an'izay rehetra enjana sy miridiridy eo amin'ny toetra ny fivavahan'i Jesosy ary manalama an'izay rehetra mikitoatoana sy raha maranidranitra amin'ny fomba mipihetsika mihitsy aza. Ny kristiana malemy fanahy sy feno fanajana no fitaovana mahery vaika sy mahomby indrindra ho fampandrosoana ny filazantsara. Raha mbola tsy hananantsika izany ankehitriny aza misalasala mangataka amin'Andriamanitra mba hanomezany antsika ny toe-panahy sy ny toe-po araka an'Andriamanitra ka ho toetran'i Kristy tokoa ny toetrantsika sy ny amin'ny fomba fanaony rehetra. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha olona ohatra ka olona dimitratreva-treva isika mora tesitra tsy manana fahamoram-panahy dia hainy ihany koa no manova azy. Hainy no manome antsika izay rehetra ilaintsika ary ny fanahy masina no miasa amintsika tsirairay avy. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra io mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany dia izany indrindra no angatahanay aminao dia
dia mba hanomezanao anay zavatsoa. Zavatra ao anatinay dia zavatra izao tany izao. Iny fa nanotoetra anay raha mironany amin'ny zavatra amora loha, amora tesitra sy mitana loloboko. Kanefa mangataka aminao zahay mba havoazina mandrakariva. Ka nitoetra anao tokoa anay no hiasa ao anatinay, hanana fahamoram-panahy, hanana fitiavana ary hanana fandeferana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sabiaro